Ampifaliana lehibe no iarahako amintsika indray amin'ny alalan'izao vavaka sy fampahirizana izao a, ary tononoko aminao hatrany ny fiadanan'Andriamanitra ary ny fanahy masina ny hanokatra ny sofim-panahinao ihany koa mba handrenesanao ny feo an'Andriamanitra amin'ity andro an'ity fa izao dia fitaovana ihany ary mpanompo tsy mahasoa fa manao izay ampanaovin'Andriamanitra sy miteny izay ampitenenin'Andriamanitra na dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. Ray masina misotra betsaka anao izay ny amin'izao fahasoavana lehibe izay arotsaka ao aminay izao Andriamanitra ka ahafahanay mifampahery eto indray amin'ity andro an'ity. Eny Tompo malalo ianao tokoa no Andriamanitra izay mampahery anay isan'andro amin'ny alalan'ny fanahy masina anao izay nomenao anay. Ka ankehitriny izay Andriamanitra dia mangetaeta tokoa andray izay fanomaninao anay Tompo. Eny Tompo mitenena aminay tsirairay avy ianao fa voninkaino anay izay. Eny miosotrao mahery Andriamanitra no angatahako hirotsaka aminay tsirairay avy na ny tenako izay mitondra ny teny satria izao Andriamanitra dia fitaovana fotsiny ihany Andriamanitra fa miantehitra tanteraka amin'ny fahasoavanao. Ianao no mampiteny anay eto Andriamanitra omeo anay ny lelany nefa mahay Jesosy mba ho mpampatanjaka ny reraka Andriamanitra ary ho mpanasitrana amin'ny marary satria ny teninao Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ka dia ny teninao Andriamanitra hitondra fahasalamana, hitondra Andriamanitra fanavozana, hitondra Jesosy fampahirezana ho an'izay rehetra mandray izany amin'ity andro an'ity, izay rehetra mandray ny teninao tahaka ny mandray ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe tahaka ny tenin'olombelona Tompo. Aoka ny feoanao irery ihany no renesiny eto ary izay rehetra mety mitondra fanelingelenana tsy fifatohana rehetra dia didiko tsy manam-pahefana eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ninona izay rehetrarehetra endrika rehetra tsy fifatohana alefan'ilay ratsy dia tena pitihiko sy ravana izany tsy ambinina ary tsy manam-pahefana eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ianao Jesosy no manam-pahefana eto, ianao ny anapaka feno amin'izao fotoana izao ary taona ny tsirairay avy rehetra hifantoko Andriamanitra ary ampandreny sofim-panahiny ny feoanao ianao Andriamanitra amin'ny tsirairay avy rehetra dia ny voninahitra rehetra Jesosy tia ho anao irery ihany satria ianao no mendrika izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay andraisantsika fampahirezana dia ohabolana toko 9 dia ny 7:20. Ohabolana toko 9 dia ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy namakina ny teny. Tiako izay tia ary izay fatra mpitady ahy dia hita. Amen. Zay ny afatry ny Tompo ho amintsika tsirairay avy rehetra androany hoe hoy ny Tompo aminao hoe tiako izay tia ary izay fatra mpitady ahy dia hahita. Hahita an'Andriamanitra ianao raha fatra mpitady an'Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe tiako izay tia, mety mieritreritra ianao izany, mety mametraka fanontaniana ianao hoe izay tia an'Andriamanitra ihany izany ve no tian'Andriamanitra. Mety mieritreritra ianao izany hoe mandre an'izany tenin'Andriamanitra izany ianao izay tia an'Andriamanitra ihany izany no tian'Andriamanitra. Tsia. Fa Andriamanitra dia tia fatratra ny olombelona rehetra. Tena tian'Andriamanitra fatratra ny olombelona rehetra. Na ireo izay tsy tia an'Andriamanitra ary dia tian'Andriamanitra. Na ireo izay azo lazaina raha hoe mbola mitoetra ao anaty fahotana na maniratsira an'Andriamanitra dia tena tian'Andriamanitra tokoa. Araka ny ten'Andriamanitra hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao na hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra ny olombelona rehetra dia nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra koa any amin'ny Romanina 5:15 fa hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonom-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Izany hoe fitiavan'Andriamanitra dia tsy miankina amin'ny fitiavantsika azy, tsy miankina amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra ny fitiavany ianao. Fa na dia tsy tia azy ianao dia tianao foana Andriamanitra. Tsy miala amin'ny fitiavan'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana. Raha miteny Andriamanitra hoe tiako izay tia
dia ny tian'Andriamanitra tenena dia hoe raha tian'Andriamanitra isika dia azo sitraka amin'Andriamanitra. Izany hoe izay tian'Andriamanitra dia mahazo sitraka avy amin'Andriamanitra. Fa ahoana loatra moa ilay hoe tian'Andriamanitra? Le fitiavana an'Andriamanitra, le fitiavanao an'Andriamanitra dia tsy filazanao fotsiny hoe tiako ianao Tompo, tiako ianao Jesosy o, na hoe tiako ianao fanahy masina o. Fa le fitiavanao an'Andriamanitra dia le faniriana fatratra ao anatin'ny fonao, le fitiavana miainga avy ao anatin'ny fonao. Ary izany fitiavana fatratra, faniriana fatratra an'Andriamanitra izany dia miteraka fahatahorana lalipaka ao anatinao ka mampirisika anao hatrany hoe hitandrina ny didin'Andriamanitra, satria ny fitiavana an'Andriamanitra na fitiavanao an'Andriamanitra dia ny fitandremanao ny didin'Andriamanitra, fahatahoranao an'Andriamanitra. Araka ny tenin'i Jesosy Kristy any amin'ny Jaona 4:5-5 hoe raha tia ahy ianareo, hoy izy Jesosy hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Izany hoe ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fitandremantsika ny didiny, ny fankatoavantsika an'Andriamanitra, ny fanaovantsika ny sitrapony. Izany hoe ny ahitana fa tian'Andriamanitra izosy anao dia ny mankatoa na manaraka izay lazain'Andriamanitra. Ary izany olona izany no ankasitran'Andriamanitra na voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tian'Andriamanitra. Raha azo adika izany dia hoe araka ny tenin'Andriamanitra ho Obolana 5:7 hoe tiako izay tia ary izay fatra-pitady ahy dia hita. Izany hoe izay milaza fa tian'Andriamanitra dia tokony hankatoa ny didiny, ary izay mankatoa an'Andriamanitra no tena hoe mahafaly ny fon'Andriamanitra, ankasitrahan'Andriamanitra. Ary hoy izy hoe ary izay fatra-pitady ahy dia hita, ary izay fatra-pitady ahy dia hita. Ny olona fatra-pitady dia tsy olona mizahazaha fotsiny na hoe mitaditady fotsiny, fa olona tena maniry fatratra ny ahita an'Andriamanitra, ny olona tena maniry fatratra ny iona amin'Andriamanitra. Rehefa nandray izao tenin'Andriamanitra izao za dia tena reko na hoe reno fanahiko mihitsy hoe tena tian'Andriamanitra izao, mba tena ho tia azy sy hitady azy fatratra, na hoe tena hitoetra ao anatin'izany fankatoavana an'Andriamanitra izany sy hitady anazy amin'ny foko rehetra. Ary izany tenin'Andriamanitra izany dia zaraiko amintsika tsirairay avy, satria fantako fa tsy ho arery izany, fa izay rehetra nomen'Andriamanitra na dia zaraiko na azo maimaim-poana dia mizara maimaim-poana. Tena tian'Andriamanitra ianao, tena tian'Andriamanitra zasy ianao, tena ho tia azy, hitandrina ny didiny, hankatoa anazy ary hitady anazy amin'ny fonao rehetra, amin'ny fontsika rehetra. Rehefa mitady anazy ianao dia aza atao fahazarana, aza atao tonga fombafomba fotsiny, fa tena katsao ny ionanao aminazy, tena maniry fatratra ianao ny ahita anazy. Amen. Hozy izy ny Tompo any amin'ny Jeremia 7:20 dia ny 7 hoe hozy izy ny Tompo amiko sy aminao hoe ho hitanareo raha katsainareo amin'ny fonareo rehetra, ho hitanareo raha katsainareo amin'ny fonareo rehetra. Ahita ny Tompo ianao raha katsainao amin'ny fonao rehetra ny Tompo. Ny mahafinaritra dia hoe ny olona miona amin'Andriamanitra dia tsy misy diso anjara izany rehefa mahita azy, rehefa miona aminazy. Ary tsy mijanona treo ihany, fa mbola maniry hatrany, maniry bebe kokoa hatrany ny ahita azy. Ary ozy izy Davida mpanjaka izay hoe ny indray andro eo ankianjanao dia tsara noho ny arivo. I Davida dia tena
nahita n'izany fahatsarana izany hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tena nahita n'izany fahatsarana izany hoe nahita n'Andriamanitra miona tamin'Andriamanitra, tena tsapa n'ilay fahatsarana sy hoe nahita n'Andriamanitra, nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy mitovy mihitsy ny fahalalan'ny olona izay efa niona tamin'Andriamanitra sy ny hoe ny olona mbola tsy niona tamin'Andriamanitra. Ary voalaza araka n'io tenin'Andriamanitra io izany fa ny olona izay tena fatra-pitady an'Andriamanitra ihany no ahita an'Andriamanitra. Rehefa tena maniry fatratra an'Andriamanitra ianao dia mahita an'Andriamanitra. Mampirisika anao Andriamanitra androany hoe mba tena ho anisan'izay mangetaheta sy maniry fatratra ny ahita an'Andriamanitra, niona amin'Andriamanitra ny ianao. Ary dia ho hitanao izany, hiainanao izany, fa izay rehetra miona amin'Andriamanitra dia miova ny fiainana, ary mandray izy izay efa nomanin'Andriamanitra ho azy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary efa hitanao fahatsarana satria niona taminy ianao, dia mangetaheta hatrany ianao sy maniry fatratra hatrany ianao ny mbola iona amin'ny foana. Tadidio tsara fa tombony lehibe ho anahy sy ho anao voalohany indrindra nionako aminao, nionako amin'i Jesosy Kristy, nionanao amin'i Jesosy Kristy na amin'ilay Andriamanitra izay ivavahanao, fa tsy tombony kory ho an'Andriamanitra. Fa tena tian'Andriamanitra zasy ianao handray an'izany fahatsarana miona aminazy izany. Tena tian'Andriamanitra zasy ianao tena hoe haniry izany fahatsarana izany hoe miona amin'Andriamanitra izany. Sika olombelona dia mora manadino ny zavatra izay tadiavintsika rehefa nitadintsika ka tsy nahita. Foka mba tsy toy izany amin'Andriamanitra. Tamin'ny fotoantsika rehefa nitady an'Andriamanitra ka tsy nahita azy na tsy niona taminy, dia nanomboka tsy nanana etaeta intsony, na nanomboka tsy nanana faniriana intsony. Fa androany dia te hampahery anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay norenesitsika, fa na dia mbola tsy niona tamin'Andriamanitra azy ianao, na dia mbola tsy nahita an'Andriamanitra ary ianao na hoe niaina tamin'izany fahatsarana fionana taminazy izany dia miteny aminao ny Tompo androany hoe manana faharetana tohizo ny fikatsahanao fatratra an'Andriamanitra. Tadiavo andro manalina izy fa amin'ny fotoana izay hitadiavanao anazy dia hiteny aminao izy inty aho zanako, mitady ahy ianao. Andriamanitra dia marina raha vavy sy anadahy. Andriamanitra dia mahefa izay rehetra lazainy amin'ny fotoanany izy mahefa izay rehetra lazainy, na hoe tsy hoe amin'ny fotoana izay tianao ionanao amin'Andriamanitra, fa amin'ny fotoana izay katsahanao azy fatratra no ahitanao an'Andriamanitra. Asehoy an'Andriamanitra va mitady azy fatratra ianao, aza tapahina ny fifandraisanao aminazy na firesahanao aminazy, ka tsy ho fatratra Andriamanitra. Fa hoy ny Tompo aminao hoe ho hitanareo ho hitanao raha katsainao amin'ny fonao rehetra. Katsao amin'ny fonao rehetra Andriamanitra. Tohizo ny fifandraisanao, manana faharetana hatramin'ny farany, ary rehefa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Manana faharetana, manana ianao toe-po maharitra mivavaka, maharitra amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Ary indrindra ka atao fanan'Andriamanitra hanampy anao amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra, ary indrindra koa ny amboly ao anatinao ny etaeta, satria hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa Andriamanitra ny miasa ao anatiko sy ao anatinao na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Mahireza hatrany azakivy fa ahita ianao na handray ny valiny fisasaranao ianao. Haleloia. Manasanao hiaraka hivavaka amiko. Andriamanitra iray misaotra sy mankasitraka anao izay ny amin'ny teninao. Misaotra fa Andriamanitra velona tokoa ianao Andriamanitra, ary
tena tsapanay Andriamanitra ny tianao ambara aminay tsirairay avy amin'ity androany ity, dia ny anananay etaeta trano sy tadiavanay fatratra anao Andriamanitra, satria raha mitady anao fatratra izay dia hitanao. Ary Andriamanitra izay Jesosy tsy hoe no ny fanirinay Andriamanitra, fa ianao mihitsy no mametraka, ianao mihitsy ny tianay hametraka izany etaeta sy fanirina izany ato anatinay, araka ny tenao fa ianao no miasa ato anatinay na fanaovana na fikasana ny Tompo antanteraka ny sitraponao, ka dia mesa fahafenonao ato anatinay tsirairay avy ianao, ary apetrao ato anatinay ireo izay rehetra mety efa tsy manana etaeta intsony Andriamanitra, dia ianao mihitsy no ampitsiry indray etaeta vaovao ao anatin'ny tsirairay avy rehetrarehetra Andriamanitra, mba hanany etaeta indray hitady anao, hikatsaka anao fatratra Andriamanitra, satria izay fatra-pitady anao ny ahitanao, satria misy tombony lehibe tokoa anay Andriamanitra ny fionana aminao, tahaka ny Davida hoe Tompo hoe tena hoe tsara tokoa ny indray andro eo ankianjanao no ny arivo taon'Andriamanitra, ka dia mangataka izay Tompo ny osotrao mahery, tena hanositra ny tsirairay avy rehetra, ka meno etaeta ampitsiry etaeta ao amin'ny tsirairay avy, mba hikatsahanay anao amin'ny fonay rehetra sy ny fanahinay rehetra, ary amin'ny herinay rehetra ho voninahitra ny anaranao, dia amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovana izany vavaka izany. Amen.